Voilà, merci. Maintenant, j'aimerais vous inviter, mesdames et messieurs, à vous lever. Nous allons entonner l'hymne national. Nous pouvons maintenant prendre place. Comme je vous l'avais indiqué concernant les débats en panel, il y a eu un changement. Et à ce propos, je voudrais inviter M. Markus Schneider à venir ici pour vous en expliquer les tenants et les aboutissants. Merci Dominique. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite aussi un bonjour. Donc, comme M. Dominique l'a déjà dit, je suis dans le regret de devoir vous annoncer que le débat qui était originellement planifié sous le titre IEM versus MAP 2 ne pourra pas se tenir comme il a été annoncé. Il y a eu un désistement de dernière minute, ou de dernière heure plutôt, d'une des deux équipes, et ce qui nous empêche, disons, d'avoir un débat contradictoire direct entre les représentants des deux probables adversaires au second tour des élections présidentielles. Nous, à la FES, nous regrettons cet état de choses, mais nous acceptons aussi la liberté des deux camps de décider d'eux-mêmes de leur disponibilité. Et nous avons débattu intensément chez nous pendant toute cette journée comment alors procéder. Et nous sommes finalement arrivés à la décision de continuer ce débat, mais sous un autre titre, aussi en honorant la disponibilité du représentant ou des représentants de l'autre camp qui ici est déjà préparé. Et le titre sera ainsi « Élection 2018, quel programme pour relancer Madagascar ?» Et nous croyons que la FES ne détient pas le monopole ou l'exclusivité des débats à Madagascar, c'est-à-dire on peut toujours débattre et débattre d'une manière critique, même si l'un des deux côtés, ou voilà, peut-être d'autres ne sont pas représentés officiellement,
la question de la relance économique, la question d'un renouveau économique et social, et à notre avis une question perpétuelle et qui n'est pas uniquement liée à cette élection à la fin de cette année-ci. Et ainsi la réponse n'en est pas le monopole d'un ou d'un autre parti politique. J'aimerais bien alors remercier M. Serge Savmaouf en sa capacité de coordonnateur de campagne du candidat et ancien président Marc Ravalomanan d'avoir répondu positivement à notre invitation. Il sera soutenu ici par M. Jimmy Ramianjason, qui est aussi membre équipe du MAP 2. Et nous remercions aussi également les deux autres panélistes, Mme Louvarabar, que vous connaissez tous, une journaliste à l'Express de Madagascar, et comme panéliste de dernière minute, que nous remercions aussi vivement pour sa disponibilité à 2 heures du débat, M. Pascal Rassaun, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Nous rappelons que les débats sur cette question de relance, d'émergence, de renaissance, de renouvellement, d'action, donc il y a beaucoup de qualificatifs pour qualifier ceci, est nécessaire, surtout dans un pays qui a connu un long déclin économique et social depuis maintenant presque 60 ans, et ce que certains chercheurs et commentateurs malgaches comme internationaux ont baptisé le paradoxe malgache. Il s'agit donc plus que jamais d'exercer une analyse critique sur ce qui est proposé par les candidats et politiciens et de décortiquer aussi les recettes offertes pour sortir ce pays de ce marasme. Et ainsi, tout débat qui a lieu effectivement est mieux qu'un débat annulé. Et pour des raisons de neutralité politique, nous avons confiance que nos 2 autres panélistes, Wael Tipien, Mme Louvaraba, M. Pascal, sauront poser, et aussi Mme la modératrice, bien sûr, sauront poser des questions pertinentes, sauront aussi articuler les critiques, même peut-être face à cette puissance rhétorique de M. Savmaouf. Et de plus, comme dans tout débat démocratique, celui-ci sera aussi bien sûr ouvert au public. Donc, mesdames, messieurs, que vous êtes ici dans cette salle, je vous appelle de ne pas être timide, mais de formuler vos questions, vos critiques, vos craintes et d'entrer dans un débat avec nos panélistes. Et une dernière remarque concernant la neutralité politique et aussi pour démontrer notre bonne volonté de démocrate en tant que Fondation Friedrich Ebert, qu'on ne nous accuse pas de donner, disons, uniquement la place à une des 2 équipes. Donc nous proposons également de faire un débat similaire avec le même thème dans le cadre d'un public de Wael Tipien, surtout à l'autre camp politique qui n'est pas officiellement représenté aujourd'hui. Donc on pourrait se rencontrer dans peut-être le même lieu ou au moins dans à une même occasion, à un moment propice avec l'équipe IEM. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre amiable attention et je vous souhaite un bon débat. Merci. Donc, merci beaucoup, M. Schneider. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes maintenant au courant du thème du débat. Ce débat donc, sera modéré par Mme Olivia Radierson. Et je vais tout de suite lui donner la parole pour peut-être présenter les panélistes. Oui, merci beaucoup, Monsieur Dominique Rakout-Malal. Les panélistes ont déjà été présentés tout à l'heure. Je refais juste un petit tour des panélistes. Donc, Monsieur Serge Savmaouf, coordonnateur général de campagne du candidat numéro 25. Monsieur Jimmy Ramianjason, équipe du projet MAP 2. Madame Louvassou Rabar-Rakout-Njavoun, qui est journaliste, qui sera panéliste aussi. Et Monsieur Pascal Rassaun, du JLM, Tsirlaf Chawan Madagascar. Tout de suite, parce qu'il s'agit de relance, un sujet qui est crucial, mais un sujet qui est urgent aussi dans un pays où la pauvreté est déplorable et où... oui. Et où il est urgent de repartir, d'aller appuyer sur la croissance, d'aller sur le champignon. Donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet et je vais donner la parole à M. Serge Savmaouf, peut-être pour la présentation justement du programme que votre candidat numéro 25, M. Marc Ravalomanan, compte appliquer pour la relance économique de Madagascar si
c'est lui qui gagnerait les élections. Monsieur Serge Zafmaouf, à vous la parole. D'abord, bonjour à tous. Je ferai... L'introduction serait très brève. En fait, il y a donc une convention qui a été signée par le président Marc Ravalomanan le 21 octobre. Cette convention, en fait, regroupe, je dirais, les grandes lignes des actions à venir. Il y a donc, dans l'annexe 1, les aspects constitutionnels et institutionnels. Au niveau de l'annexe 2, on voit ce qu'on appelle la solidarité transgénérationnelle. Au niveau de l'annexe 3, on voit ce qu'il y a, l'état de droit, la gouvernance et la moralisation de la vie publique et politique. Et l'annexe 4, en fait, on va donc parler du MAP 2 sur l'aspect économique et social. C'est aujourd'hui qu'on va un peu expliciter pour la première fois ce quatrième volet. Donc, je fais juste ce brève introduction. On regrette un peu que nos amis ne soient pas venus. On aurait eu un débat assez riche, mais on va essayer de se débrouiller tous les deux pour ne pas vous ennuyer. Voilà. Donc, je vais donc donner la parole en fait à mon ami Jimmy pour un peu justement introduire le débat. Merci Serge. Tout à l'heure, Madame a parlé du développement, problème du développement à Madagascar. Effectivement, qui ne sait pas qu'on est dans... Le problème, c'est la pauvreté à Madagascar. Et justement, on parle de Madagascar Action Plan, le plan d'action pour le développement de Madagascar. C'est un plan basé sur des actions concrètes, réalisables, qui devrait améliorer le niveau de vie de la population. C'est un plan basé sur les expériences du président Ravalomanan pendant ses mandats, basé sur les visites, les échanges qu'il a eus avec la population dans toute l'île, en consultant également les experts nationaux et internationaux. Donc tout ça pour trouver les actions concrètes, réalisables à court terme pendant ces quinquennats pour améliorer encore une fois la condition de vie de la population. Donc ceci à titre d'introduction. Je ne sais pas si vous allez, comme on n'a pas de débat, si vous avez des questions ou je vais continuer encore sur cette lancée. C'est comme vous le souhaitez. Hein. Si vous voulez continuer encore sur cette lancée, vous avez encore 3 minutes. Mais sinon, on peut aussi passer directement, peut-être aux questions de Louva, Rabar et Rakut Njavou. C'est peut-être un petit développement. Comme vous le savez, pour le MAP 2, le président a présenté là où il est allé le manifesto qui contient donc les 10 engagements du président pour le quinquennat à venir. Dans les 10 engagements qu'il a pris, on peut citer par exemple, je parle de ce document, vous avez bien lu, peut-être ceux qui n'ont... Ce n'est pas l'heure de propagande, hein, mais pour vous montrer ce qu'il y a là-dedans, je ne montre pas. Donc là-dedans, on parle de sécurité, on parle de l'éducation, on parle de la restauration de l'état de droit, de la restauration de la confiance de la population envers l'État, on parle de décentralisation. Il y a 10 engagements, je ne vais pas le lire ici en détail, mais vous aurez l'occasion de vous poser la question tout à l'heure. Donc, il y a, les engagements dans ce manifesto. Également, c'est là où décliner toutes les actions qui vont être mises en œuvre pendant le mandat du président Ravalomanan.
Ces programmes-là vont être déclinés en programmes sectoriels, bien sûr, et programmes nationaux dans les domaines concernés. Beaucoup. Donc, je passe la parole à Madame Louvarapari Rakoutunjavoun, qui, je sais, a toujours des questions. Si. Merci beaucoup Olivia. J'ai eu l'occasion pendant la campagne du premier tour d'interviewer le président, le candidat Marc Ravalman. Et il y avait une question à laquelle on n'a pas toujours les réponses. C'est que comment tous ces programmes vont être financés. Comment est-ce que tout cela va être budgétisé? Il a dit lors d'un débat sur TVM que il y aura le partenariat avec les partenaires techniques et financiers habituels, mais concrètement, comment est-ce que cela va se passer? Est-ce que nous, on va toujours se contenter d'attendre que les gens viennent nous aider, ou comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que tous ces programmes vont être financés? Est-ce que tous ces programmes sont budgétisés? Monsieur Jimmy Ramianson a parlé tout à l'heure d'actions concrètes à court terme, mais qui vont être déclinés. Donc quand j'entends vont être déclinés, j'entends quelque chose dans le futur, donc quelque chose qui n'est pas encore défini. Est-ce que vous êtes encore donc dans un projet? Est-ce que vous êtes encore dans un sens où vous avez les grandes lignes et que c'est seulement après, quand on aura les partenaires étrangers, que nous allons décider, voilà ce que nous allons faire, parce que c'est ce que les gens vont financer. Merci. En fait, on peut dire que le travail a été prémâché par le gouvernement sortant. Vous n'êtes pas sans savoir que lors de la conférence des bailleurs des investisseurs à Paris en 2016, il y a eu déjà 6,4 milliards de négociés. Sur les 6,4 milliards, il n'y a eu qu'environ 1,3 milliard qui ont été engagés. Ça signifie que quand on va donc, après la prestation de serment du président Ravalman le 25 janvier 2019, on serait un peu déjà à l'aise dans le sens où on aurait déjà en fait, il aurait déjà en fait un certain nombre de projets qu'on pourrait tout de suite engager sur cette base-là. Il faut savoir que au niveau du budget national, environ 75% du budget provient des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers. 90% du PIB, pour l'instant, provient aussi des bailleurs de fonds. Ça signifie qu'on ne peut pas effectivement, pour l'instant, je dis pour l'instant, nous passer des bailleurs. Mais on ferait en sorte que cette intervention des bailleurs diminue d'année en année, à partir de la production qu'on va lancer. Cette production, en fait, se décline à travers le programme du président Ravalman. Ça se décline aussi à travers, en fin de compte, un certain nombre de mécanismes qu'on pense mettre en place pour relancer la production au niveau économique. Entre autres, par exemple, très vite, la Poste Malagas va avoir un volet banque de développement. Donc il y a donc une déclinaison de ce genre. Mais je dirais, il faut qu'on aille dans les choses, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment faire en sorte de faire participer les nationaux dans le processus de production économique à Madagascar. Comment donc on va arriver à ça? C'est en mettant en place un certain nombre de projets, entre autres dans ce qu'on appelle la solidarité transgénérationnelle. Il y a par exemple la mise en place d'un nouveau service national pour les jeunes. Donc les jeunes aujourd'hui, il y a pas mal de diplômés qui sont dans la ville. Il y aurait en fin de compte deux volets. Donc les non-bacheliers, je dirais, ceux qui les déperditions en cours de scolarité, donc qui n'ont pas eu leur bac. Et puis il y a ceux qui vont avoir leur bac. Mais je partirai particulièrement par rapport aux jeunes qui vont passer au niveau de leur bac.
la problématique, c'est que il faut savoir qu'il n'y a rien sans rien. C'est toujours donnant-donnant. Il faut d'abord que les jeunes consacrent une partie de leur vie pour la nation. Donc, à la différence du service national hors force qu'on avait l'habitude d'entendre à l'époque, il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que ces jeunes, je dirais, agissent, non pas tout de suite après le bac. Le souhait, justement, c'est qu'ils arrivent plus loin que le bac. Donc, c'est à eux de faire un choix s'ils vont faire leur service tout de suite après le bac ou lorsqu'ils vont finir leur doctorat ou leur master. Ça, c'est un choix que les jeunes vont faire. Ce qui est important, ces jeunes, en fait, dans le cadre de la décentralisation, parce que la décentralisation va être effective, donc dans le cadre de la décentralisation, ces jeunes vont travailler soit dans le secteur des collectivités territoriales, on va expliquer tout à l'heure, je pense, soit ces jeunes vont être dans le secteur de l'éducation. Donc, comment ça se passe? Ils font une année pour le pays. Mais si ces jeunes décident de rajouter une année en plus, c'est ce qu'il faut bien comprendre, donc il va y avoir deux possibilités pour ces jeunes. S'ils veulent rentrer dans l'administration, ils auront la possibilité de partir avec, donc, d'abord on va leur donner une petite surface de terrain. Ça c'est la première chose, dès qu'ils font 2 ans. D'accord? Une année, il n'y a pas de gratuité, donc ils font juste leur service et ils partent dans l'administration ou ailleurs. C'est-à-dire que pour rentrer dans l'administration demain, au niveau des jeunes, ou bien rentrer dans les projets, ou bien dans les sociétés d'État, etc., il faut avoir fait son service national. Ça, donc, c'est la première chose. Donc, s'ils rajoutent 2 ans, ils ont la possibilité, disons, pour les jeunes qui veulent aller dans l'administration, si, disons, on recherche 100 points, eh ben, ils vont partir tout de suite sur une base de 25 points, par exemple. Et donc, avec un bonus de 25 points, donc ils ne partent pas de zéro. Ça, c'est pour les jeunes qui veulent aller vers l'administration. Mais maintenant, pour les jeunes qui veulent aller dans je dirais, dans la production, je dis bien production, hein, mais non pas la commercialisation d'une chemise qu'on importe d'un endroit X à Madagascar. Donc, les jeunes qui veulent aller dans la production, ils auront la possibilité d'avoir une ligne de financement de maximum de 20 millions d'ariars, taux d'intérêt de 3,5%, avec un différé de 3 ans, à peu près sur 10 ans. Donc, ça leur permet quoi? Ça leur permet demain de rentrer dans la production. Ce qui fait que, mais ils ne vont pas rentrer comme ça, ils seront dans un mécanisme d'incubateur dans un premier temps. Ça veut dire qu'il faut effectivement pousser les jeunes dans le cadre de création de richesses et d'entreprises. C'est ça, en fin de compte, le pari qu'on fait, mais on préfère laisser tomber les rêves éveillés. Donc, on préfère aller vers, je dirais, le réel, plutôt que de faire un rêve éveillé. Voilà. Merci. Est-ce que Lou va encore tes questions? Je voudrais toujours rester sur ça. Ok, donc vous assumez que ça sera donc pour commencer pour toutes les actions à court terme, ça sera financé par nos partenaires parce que nous, pour l'instant, on est dans la capacité de financer tous nos programmes. Et après, quand on sera sur la production, parce que finalement, moi, je suis journaliste depuis un bon bout de temps. Je n'ai toujours pas compris quelle était la vraie idéologie portée par ce MAP. Ben, on a l'impression qu'on est dans le libéralisme. Où est-ce qu'on est? Comment donc est-ce que ça va se passer pour les impôts? Qu'est-ce qui va être exigé à ceux qui vont produire? Si les gens ils vont aller produire, combien de pourcents on va leur prendre pour permettre justement de financer? Parce que comme vous avez dit, on s'achemine vers ça. Qu'est-ce qui va être pris aux gens qui vont produire? Et ça, c'est toujours cet aspect idéologique du programme qui manque souvent, qu'on ne comprend pas et on n'arrive pas tellement à comprendre. Merci. Bon, le programme MAP, là-dedans, il y a des actions
bien sûr, comme vous l'avez mentionné, ça nécessite des financements. D'accord? Le financement, nous avons notre fonds des Malgaches, à nous, dicté par la loi de finances. Et là-dedans aussi, il y a le financement venant des bailleurs pour la réalisation des actions. Premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bien gérer d'abord les ressources qui nous sont propres. Donc ici, il y a la bonne gouvernance à mettre en place. Et dans la bonne gouvernance, il s'agit de bien gérer ces ressources. Et aussi, quand on parle de financement à travers les partenaires financiers et techniques, il s'agit de bien négocier, bien définir, bien défendre les intérêts de notre pays. Et bien négocier, c'est-à-dire avoir les conditions favorables, propices, qui nous sont favorables. Donc, dans tout ça, on croit, avec l'expérience de notre président, Marc Ravalomanana, avec les résultats qu'on a eus pendant ces quinquennats, avec la mise en place de MAP 1, que voici, on a pu réaliser, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 7% de taux de croissance. Ce taux de croissance, on espère que la distribution au niveau de la population, les distributions de revenus, les gens, ils vont produire, comme disait M. Serge Zafmaouf tout à l'heure, il y aura beaucoup plus de production, il y aura les dividendes de cette croissance sera partagés à toutes les régions, à toutes les couches de la population. Et c'est le défi qu'on s'est mis, que le président Ravalomanana s'est engagé. Il s'est engagé là-dedans. Et contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas encore dans les grandes lignes, c'est bien détaillé. Vous avez vu ce document. Si je vais vous montrer, il y a tous les détails là-dedans. Donc, c'est pas encore dans les grandes lignes, c'est bien détaillé dans toutes les lignes. Peut-être que ce n'est pas le moment, mais si vous voulez, vous pouvez consulter tout à l'heure. Donc, voilà que je vais vous répondre sur cette question. Merci beaucoup. On va peut-être tout de suite passer la parole aussi à M. Pascal Rasson. Nous rappelons que ce débat peut être autant en malgache qu'en français, comme cela vous plaira ou vous mettra plus à l'aise. Et donc, M. Pascal Rasson, à vous la parole pour vos commentaires, remarques ou suggestions. Misaotra amin'ny fitenenana Rasson Pascal avy amin'ny JLM jery lavitra Madagasikara mouvement politique izy io vovonana hetsika politika tsy antoko Rasson Pascal YLTP1 ihany koa ny toerana iandreketaka atao anatin'ny adihevitra dia arak'izay iadihevitra amin'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny solotena ny fandarana asa antsoina hoe MAP 2 fanontaniako voalohany mety miendrika fanontaniana miendrika faheokevitra ihany koa dia hoe tsara tarehy be mihaino an'le programme détail an'izay karazany amin'ny fa amin'ny alalanan'ny Andriamato Ravalomanana ihany koa dia manana atao hoe fomba fiseraserana mahitsy ho takatry ny sarambabem-bahoaka raha ohatra zany hipetraka amin'ny hoe ho atao azon'ny olona rehetra le antsoina hoe MAP 2 fa naninona MAP 1 inona ny ala inona ny ova inona ny fahita ao anatin'le MAP 1 navatonga an'le hoe programme MAP 2 indray ao anatin'ity saly izy ve karazana minona moa zany marketing politique indray satria verina ho candidat ny ataontsika hoe Andriamato Marc Ravalomanana zay ny anankiray voalohany ny anankiray faharoa mihaino ny fanazavan'Andriamato Serge Zafmaouf teo dia hoe vokatra avy amin'ny traikefa expérience ny Andriamato Ravalomanana tamin'ny sehatra rehetra izay nisy azy eo ihany koa ny atao hoe ny relationnel ny iraisam-pirenena sy tetotoerana ihany koa nlezain'ny Ramatoa Lovarabary teo ny mahakasika ny hoe fomba hamatsiana volan'ilay programme nanana an'izay fahaiza manao zay Andriamato Ravalomanana manao négociation ana financement amin'ireo mpiara-miasa iraisam-pirenena fa ny zavatra nisy ihany koa
nanahirana tamin'ny fijerevan'ireo antsoina hoe partenaire financier rehefa niova ny lalan'ilay vola rehefa azo ilay vola tadiditsika nitranga nisy an'ilay antsoina hoe Air Force One, Air Force Two. Inona zany ny assurance hoentinareo mirahalahy fa mitindray mitoraka tia lay vola ho azo satria manana an'izay kapasité zay izy dia tena makany amin'ilay nitantaraina teo aloha hoe miatraiky amin'ny vatana any amin'ilay saram-baviam-bahoaka araka ilay lazainy ilay fandarana asa tsara tarehy le izy zany a tsy ahitsoko kely le resahanao teo tsy marketing le izy fa tena tetikasa entina ampandrosoana ny firenena tetikasa inona no niova ny zavatra ny ainana niova amin'izao fotoana izao tsy mitovy ny zavatra ny ainana tamin'ny 27 sy izao tsika amin'ny 27 zao dikan'izany mila natao mifandraika amin'ny zava-misy amin'izao tsika amin'ny teny zao zany ity mampite tsy teoria izy io fa miainga amin'ny zavatra tena pratika zavatra tsy revirevy fa zavatra amin'ny zavatra azo tanterahana misy tanjona misy stratégie misy action misy fomba entina amarana ny fatratrarana n'le tanjona zany hoe trouver amin'ny approche tena classique na resaka programme de développement zay niova raha ianao hoe map 1 na map 2 ny contexte zany mitondra antsika amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa ny etaetan'ny vahoaka isaky ny faritra zay niraisina sy nohenona narafitra ao anatin'ny te fanampiny be deaibe koa ao anatin'izay zany hoe inona ny etaetan'le olona ka tokony ho tanterahana inona no azo atao ao anatin'izay zavatra zay zay zany no mandrafitra ny mapy 2 tsy revirevo izy a fa zavatra azo tanterahana ny fampahany faharoa angambany a Andriamato Zafy-Mahova ny amaly azy mikasika an'le hoe nisy solafatra zany tamin'ny fitantanana ny Madagasikara ny olana ene eo indrindra ny olana raha ny constitution rehetra mifandimby teto a tsy ampy ny arifanina ahafahana zany tsy sina filoham-pirenena faran'izay masina isy lafatra satria ary eo indrindra mahatonga anay a ametraka hoe anatonga amin'ny filoham-pirenena rehefa nanao izy an'le convention satria iny zany a zavatra hoe nedina hevitra lavitra be mihitsy n'le convention ao anatin'ny convention ohatra everina zany fa hoe anisan'ny arifanina hoentina rapitso zay ho atao anatin'ny lalam-panorenana vaovao a aoriana ny prestation de serment zany mazava ho azy dia azao ny cour des comptes atreto a ataontsika hoe anatin'ny ratsamangaiky ny fitsarana everina io rapitso zany fa hoe anana ny fahaleovatenany ary namafisina mifahefany cour des comptes ho amafisiny io ny tsara mazava amintsika anisan'ny zavatra iovangezabe dia ireo député mpanohatra no anendry ny filohan'ny cour des comptes ndikan'izay zany hoe anana ndraikitra lehibe zany ny député mpanohatra na dia hoe vitsanisa izy ao amin'ny antemeram-pirenena satria matoa izy zany mpanohatra dia vitsanisa izy ao anatin'ny antemeram-pirenena ny tsara fantatsika ny organe de contrôle rehetra ho alefa any amban'ny fifezan'ny cour des comptes tsy hoe au niveau hiérarchique fa tsy hisy ataontsika hoe baiko raisiny avy any amin'ny cour des comptes fa samy maleo tena zareo fa rattaché-nany zany hoe ny inspection générale de l'état zany tsy ho rattaché n'intsony any amin'ny présidence ny république ohatra zany rehetra zany anefa mila fandaminana lalina satria ny tsara fantatra amin'ny programme anasa momba ny resaka décentralisation dia ny fokotany ny communauté de base lasa zany collectivité territoriale dia ny commune ary ny région au 3 niveau zany le izy tsy isy tsony ny province fa ny province manko
tena anana fahefana be deaibe rehatsika ngamba hitantsika anatin'ny mapy ary rehatsika tamin'ny fitsidiem-paritana ataony filoha amin'izao fotoana dia efa azavainy tsara hoe ametraka ny décentralisation tena izy io décentralisation tena izy io zany a mila arofanina satria io izy fahefana ho afindra any amin'ny faritra manomboka zao zany hoe mifaritra zany ny tena hitatana ny resaka fampandrosoana eo anivon'ny firenena zay zavatra tsy nitranga atreto ny tsara fantatsika raha raisitsika zany ny tamin'ny budget provincial tamin'ny 2.7 tamin'izay fotoan'izay a ny foanana tamin'ny budget provincial ny foanana tamin'ny 2.7 izy io a dia tsy nisy tsony budget provincial hatramin'izay a manodidididiny eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 isanjatony eo a amin'ny budget mpanjakana amin'ny loi de finance zany a ny makany amin'ny collectivité territoriale everiny izy io a fa hiakatra ao anatin'ny telo taona any amin'ny 5 isanjato any farafakeliny dikan'izany zany hoisy a ny transfert réel de pouvoir ho any amin'ny collectivité territoriale rapitso fa sarisarina décentralisation zay natao atreto ny dikan'izay dia zao zany rehetrarehetra zany mila arofanina matanjaka ahafahana zany hoe mife zay décentralisation zay satria tsy maintsy ampidinina zany anivon'ny collectivité territoriale ny organe de contrôle rehetra tsy moro zay a tsy moro zay satria mila olona be deaibe ny anaovantsika an'izay sehatra zay ka le izy a ny lasa zany a matoany ny filoha aloha zao aloha ny tsara zava ny filoha nanana fanetretena raha inotsika izy a tamin'ny kabary ny tomamasina tamin'ny fa 15 taonany tim nanana fanetretena izy nanaiky hoe matoa izy a hoe voongana tao amin'ny fitondrana dia nisy zavatra tsy nety tao ary izy amin'izao fotoana zao anitsy ny zavatra tsy nety zay fanetretena zay a tsy haiko nafiry a ny olona manaiky an'izay hoe nisy zavatra tsy nety fa mila hitsy le zavatra tsy nety ny tiako resahana zany dia zavatra tsotra ohatranay ohatra zay ny tsy niaraka taminy hatramin'izay fa rehefa ametraka izy ny tena hoe fitsinjira-pahefana tena izy ametraka izy ny arofany nitondrana ny tany sy ny fanjakana zay nataony sony ary tsara fantatra io efa miparitaka eran'ny ray aman-dreny samihafa erany ataontsika hoe ro mpamatsy vola eran'ny vahoaka satria efa miparitaka io a eran'ny vahoaka etseroa misy amin'ny teny gasy misy amin'ny teny frantsay misy amin'ny teny anglisy dia ny tsara fantatsika hoe zay zavatra zay zany mahatonga hoe ny expérience koa hitany azadinany fa rehefa tany ivelany tany izy a tsy hoe sanatria rehefa exilé tany izy dia hoe natoritory fotsiny nataony fa nijery koa izy a hoe nitraikefa hitany tany nijery koa izy a ny zavamisy a hitany rehetra tany dia hitany tsara zany ny hoe ahoana mahatonga ny tany afrikanina mandroso ary izy malahelo rehefa miresaka hoe ahoana moa tsika ozy a misy 450 ny tany afrikanina tsika mifa 50 amin'ny laharana ao anivon'ny afrika tsika mifarany amin'ny tany tsy miady orinatsika tany miady avokoa nefa raha ny potentiel madagasikara tokony anisan'ny lolarany tsika ny tany niady omaly ary ohatra ny Rwanda sy Ethiopia efa lasa ny alohantsika ny tiana resahana zany dia tsotra tsika zany variana fampitsikera fa ny tena izany apetrao ny tena programa afana zany mampandroso a Madagasikara le fitsikerana ny mory fitsikerana mora fansarotra ny ataontsika hoe ametraka Madagasikara rapitso ao anatin'le resaka hoe fampandrosoana ny olana lehibe ny tena olana lehibe a dia zao ny resaka kely momba le resaka trosa satria le izy nanao allusion kely anao am'le resaka trosa zany a Madagasikara 39% ny trosa Madagasikara zany par rapport amin'ny produit intérieur brut raha hoe tamin'ny taona 17 raha jerevantsika zany raha jerevantsika raha hoe comparena amin'ny tany lehibe tsisy dikany satria ny Japon efa 200%, ny frantsay efa 100% mihoatra etsetra etsetra le olana ane ao amin'le fitatanana n'le trosa le trosa zany rehefa atototsika ny amin'ny secteur non productif ahoana moa nafahan'ny firenentsika amerina n'le trosa
rehefa any amin'ny secteur non productif lasa ny daholo le trosa ohatra ny orinasa anankiray firenena hoe rehefa nitrosa zany any amin'ny secteur non productif tsy voaverinao le trosa zay mahatonga an'le izy hoe tsy maintsy mamokatra tsika ao anatin'ny famokarana ihany ao anatin'ny création de richesse ihany nafahatsika manilika ny trosa afahatsika mampandroso Madagasikara afahatsika miady amin'ny fahantrana fa tsy ao anatin'ny hoe fangatahana etseroa ny olana mako amin'izao fotoana izao na ny mpitondra malagasy na ny fiarahamonim-pirenena na ny daolobe eto mpangataka avokoa toetsaitsika lasa toetsaina mpangataka tsika malagasy fa tsy mieritreritra amokatra ny olana zany ho anay dia hoe niady ho anay mahatonga ny filoham-pirenena mametraka ny mekanisme rehetra afahatsika hiala amin'ny fahantrana dia hoe apetraka ny lalam-barotra fa tsy vita ny lalam-barotra fotsiny apetraka nefa lalam-barotra afahan'ny olona miditra amin'ny resaka vola dia zay mekanisme zay no tsy maintsy apetraka rapitso afahatsika malagasy mamokatra satria ao anatin'ny famokarana ihany ao anatin'ny création de richesse ihany nafahatsika miady amin'ny fahantrana afahatsika mampatanjaka amin'ny volatsika mihoatra amin'ny vola vahiny zay ne le izy ny akoatran'izay resaka nofinofy anao an'izao sy anao an'izao le resaka hoe anao building etserone mety misy mamarina azy fa zao ny zavatra apetrako aminareo le izy ane ny tena marina tsy maintsy ampiana ohatra mpamokatra gasy tsy hoe anao building tsika ohatra ny aria amin'ny New York ohatra ty Antananarivo na hoe aria Tamatavy fa le mpamokatra gasy toanana mpamokatra gasy amin'ny resaka ataontsika hoe artisanat ohatra toanana ry zareo anao ohatra hoe statut de la liberté dia amin'izay fotoan'izay amina conteneur maro tsika amiditsika any New York ny production gasy zay ny objectif ao anatin'ny objectif anankiray ny tsara zava amintsika ny problématika tsy maintsy ataontsika en fin de compte hoe mifanaraka amin'le tsenam-barotra ny ivelany le production atsika ty anatiny fa tsy problématika ane tsika manao zay mahadevorana ny saitsika raisitsika fotsiny zao ny resaka artisanat rehefa misy ohatra salon any Paris foire amin'ny Paris na misy ny foire amin'ny Berlin inona ny zavatra mitranga ny zavatra mitranga rehefa makany amin'ny foire amin'ny Paris tsika sy foire amin'ny Berlin inona ny hita anatin'le malina folo hoentin'ny artisan tsika reto avy ny hitanao anao le bara mpivady le mitondra basy le antandroy mpivady le lohany io zany mitondra lefony dia napy le pira gasy na voninkazo dia rehefa avy eo tsy maintsy misy an'le zavatra misy vato iny dia rehefa avy eo misy boulier etc lafitsika le malina folo dia ozytsika hoe misy ny tsenam-barotra ny ivelany tsy misy lalam-barotra ny ivelany satria le olona mividy any ivelany io na le olona efa taty Madagasikara na malagasy any toerana na le vahiny mba mamorovorona any amin'ny namany hoe tany Madagasikara nefa tsy niala tao bobiny izy zany le izy zany tokony hazava amintsika dia zao raha ohatra zany le artisan iny tenenina hoe raha hivarotra anao napy any andafy tokony ataonao ny cathédrale frantsay rehetra ataovinapy fa raha andefarytsika 10 conteneur isam-bolana dia lafo daholo iny raha anao tsika ohatra hoe any marché sinoa hivarotsika ohatra hoe bouda indrindra ka vita amin'ny boîte de rose lafolafo kokoa dia alefatsika le izy makany Chine na 5000 conteneur ary o alefatsika any isaky ny 2 volana za milaza aminareo tsy ampy le izy zany problématsika malagasy tsika en terme de marché zavatra mahafinaritra tsika no etitsika satria misy tsenam-barotra kely mba hita tany amin'le tany ivelany tany dia inona atao fa raha atao nefa mifanaraka tsara le production tenenina tsara le olona hoe zao production ary hoe États-Unis hoe New York statut de la liberté au Paris Arc de Triomphe sy Tour Eiffel tokony atao Wakaria Roma dia Sarymasina etc les productions zany tokony ampifanaraka amin'le firenena tsirairay avy le cible tsy le firenena akory ary fa le toerana tsirairay avy zay itofirytsika amin'izay fotoan'izay anjara amin'ny fanjakana manoana ny ambasaditsika amin'izay fotoan'izay no tête de pont mitady an'le marché mamey an'le marché amenan'le mpamokasitsika le norme ny mpamokasitsika ny rehefa amenan'le norme izy mamokatra araky ny tokony izy fa natao hatreto dia variana ao anatiny ataontsika hoe manao zay mahadevorana atsika fotsiny.
Safady fa dia fohy mantsy ny fotoana nomenantsika amin'ity ady-hevitra ity. Fa saloha ngambany tonga dia maka fanontaniana avy amin'ny mpanatrika eto dia ngambany fanontaniana anankidimy no alaina, 2 minitra isaky ny olona dia fanontaniana iray azafady. Dia eo amin'izay mametraka fanontaniana dia mba miangavy mba hanao présentation kely aloha. Fanontaniana voalohany ngambany eto dia avy eo toy ohatran'izao. Avy eo ny micro ka. Johnny Rarlanto, coordonnateur national du projet cadre intégré renforcé, Comisa FACMER, 7e appel. Fantina ray ihany moa nazoko apetraka. Fantanina ray ihany satria efa tsy mambe 10 minitra. Tsy maninona ary. Aloha hiditra amin'ilay resaka trosa. Lazainao tao hoe 7 isanjaton'ny PIB zany ny trosan'i Madagasikara tamin'ny 2017. Fantanina tiako apetraka ary eo foana ny olana eo amin'ny fanaovantsika programme développement. Ianao ve mieritreritra fa 3 milliards tsinona zany trosantsika zao 3 milliards 200. Zakatsika malagasy ve trosana 3 milliards 200 sy mihoatra an'izay amin'izao fotoana zao zay firenena tena sahirana. Sa mbola mazaka mihoatra an'izay tsika sao dia tokony ahena izy ary mitady fomba hafa mba atonga ny fahefa-mividy malagasy miakatra satria zao fitony politique publique nampiasain'i Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 1960 ka hatramin'izao fa tadidio fa ninidina foana fahefa-mividy na dia tamin'ny androny Marc Ravalomanana. Zay fotsiny ngamba faloha fantainitsika asiko apetraka. Sora tompoko. Nisy nanangatanana koa. Sotra betsaka indrindra Rado Tompsona mpampianatra membre ny jery lavitra ho an'i Madagasikara. Raha ny anisan'ny devisenay ao anatin'ny jery lavitra ho an'i Madagasikara dia ny hoe raha mitohy tahaka an'izao ny fandehanan'i Madagasikara dia tsy misy fanantenana azo antenaina zany. Ka raha araky ny resaky ny ray aman-dreny Serge Zafimova teo mikasika ilay décentralisation izay tena anisan'ny adevitra irahanay ao anatin'io fivonana io dia ny hoe afaka telo taona ozy ianao raha lany ny candidat Marc Ravalomanana no mety hisy fiantraikan'ilay izy eto amintsika. Kanefa ho anay ao amin'jery lavitra tokony ho azo atao ihany mihitsy ilay izy na anio dia anio ary raha jerevantsika mikasika ny impôt no tokony hijerevana azy, zany hoe inversena tonga dia azo atao androany ny resaka nomenclature budgétaire rehetrarehetra. Ahoana no mba fahitanareo an'izany sao dia tokony atao aingana li satria maika araka ny teninareo ny fampandrosoana. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Dia rehefa avy eo lay Misaotra tompoko. Parsora Gotamanga, secrétaire général ny SSM. Tamin'ny 4 octobre zay nanasan'ny candidat rehetra dia tsy tonga ianareo efa manana vina syndicale zay ary omenay ianareo na izany aza mino ny fanontaniana ao anatin'izay dia nafanafana ny tontolon'ny syndicat ao anatin'iny fitondrana teo iny aiza ho aiza ny fomba mahanareo ny fitakin'ny syndicat io menareo fotoana firy zahay amin'izay fa mahana ny vary mangatsikareo misaotra tompoko tia ny vina dia omeko anareo ao anatin'izay. Fanontaniana anankiroa farany. Oui, bonjour. Je suis journaliste pour Jeune Afrique. J'ai bien regardé votre manifesto et selon moi, ça ne permet pas de déceler l'idéologie de Marc Ravaloman et la vôtre. Du coup, j'aurais une question très simple. Êtes-vous de droite ou de gauche ? Oui, justement, peut-être une dernière question à droite. Non ? Il n'y en a qu'à gauche. Bon, là. Oui. Ya, lalaina Rakotozandry olon-tsotra sady miasa amin'ny sehitry ny fanohanana ny fitsinjaram-pahefana. Ny zavatra tenen'i Monsieur Serge Zafimova teo anisan'ny zava-baovao anatin'ny programme hoe ny fokotany dia lasa collectivité territoriale décentralisée. Ny zava-misy eto Madagasikara valorivo sy ray alina eo ny fokotany. Rehefa miresaka moa hoe décentralisation dia misy ny autonomie zany administrative sy financière. Ny zava-misy anefa amin'izao manana commune eo amin'ny 900 tsika zay ny 700 dia
tsy mahavelo tena akory, zany hoe le viabilité financière n'le commune zany a tsy mipetraka akory, na mahavita manangona 100 ny hetra na ny taxe misy eo aminy ary izy. Zao zany tsika nanapa-kevitra hoe ho ampidinina ambanimbany kokoa ny setry ny finjaram-pahefana makany amin'ny fokotany a. Tsy adikevitra angamba ny mahazava-dehibe an'izay eo amin'le hoe fampandraisana anjarany olona amin'ny fampandrosoana, fa ny fanontaniako zany dia hoe inona ny paikadinareo mba hisiany viabilité financière ny fokotany zany, satria eo amin'ny commune ary le tsy vitantsika hatramin'izay a, misy paikady manokana ve ahafahan'ny fokotany hoe mahavelo tena. Misaotra tompoko zainga momba ny fanontaniana satria ny tena marina efa 10 minitra sisany fotoanantsika amin'ity ady-hevitra ity. Omeko anareo mirahalahy ny fitenenana malina an'izay fanontaniana anankidimy izay. Ya, ataoko hoe misy fandraisana zany le décentralisation sy le resaka fokotany. Ohatran'izao ny fipetrany. Ny raha tiatsika fantatra ny amin'izao fotoan'izao ny tsika menakaviny au niveau ny fokotany ny fa mahazo zany hoe mandohetra ihany, fa adidy zany ny anarany amin'izao fotoana. Fa iny zany ohatrany hoe etra ny adidy zay alohantsika eo amin'ny fokotany. Ny tsara fantatsika malagasy ray amin'ny telo tsy manana état civil. Raha tianareo hoe 33,51%. Ny mametraka olana lehibe zay, fa reo olona nefa miaina eo anivon'ny fokotany. Amin'ny fipetraky le izy mazava ho azy hitanareo au niveau ny fokotany iny ny olona rehetra vonona efa metanana amin'ny fokotany rehefa mazava aminy hoe inona moa nangalany fokotany an'le vola. Zavatra misy zany eran'ny nosy. Zany hoe ny malagasy zany tsy hoe mandohetra, fa ho anazy le hetra aloha aty amin'ny fanjakana foibe makany amina kitapo zay tsy hita ny alehany. Tsy mazava aminy hoe makaiza iny satria raha ny zavatra iainantsika ny lalana velolavaka, ny hôpitaly famonon'olona etsetera hoe moroara ozy amin'ny teny frantsay. Ny décentralisation le resahany io tsy afaka tonga dia hoe hanao transfert aingana ianao fa ny resaka rafitra zany raha zay ny tianao antanina, ny resaka rafitra dia ohatran'izao. Ny processus aloha misy processus participative zany ho atongavana amin'le hoe mécanisme zany everina ho atao amin'ny lafiny lalam-panorenana. Rehefa tonga zany ny filoha eo amin'ny 4 volana 5 volana eo dia misy débat miainga avy any amin'ny fokotany. Io débat miainga avy any amin'ny fokotany io rehefa avy eo arahana fifidianana filoha-pokotany. Reo filoha-pokotany reo fa avy eo raisina eo anivon'ny district roa avy ametraka an'le conseil national de réconciliation zay matematesan'ny président Zafy, satria tsara ihany mariniko aminareo fa président Ravalomanana zany dia nandray io programme anasa amin'ny président Zafy io. Zay zany ny tsara azava amintsika momba ny fampiavanam-pirenena sy ny fanamboarany fotony amin'ny Madagasikara. Mazava tsara angamba mikasika an'izay. Filoha Ravalomanana zany nandray an'io ho programme anasa ao anatin'ny programme anasany. Zay ao anatin'le convention ny soniaviny zany zay efa miparitaka eran'ny Madagasikara. Mifipetraky le izy rehefa avy eo hoe ny CNR zany hoe tsy isy tsony zany ny CFM rapitso. Ny CNR no zay olona voafidiny ao satria ny chef fokotany mifampifidy par et parmi un chef fokotany. Dia ny CNR rehefa avy eo assemblée souveraine ametraka projet de constitution hoe ABCD. Iny le fandraisan'ny président hoe maromaro izy le constitution aroso, fa mazava ho azy mipiaradia amin'ny filoha anana ny constitution erovany zay fortement décentralisé. Ny tiako resahana zany dia zao, ahoana ny expression ataontsika hoe institutionnel zay décentralisation zay tsotra ho azahoanareo azy tsara. Mahazatra antsika hatramin'izay misy ny conseil de gouvernement taritin'ny premier ministre, dia misy ny conseil des ministres taritin'ny président, fa ny ambony indrindra rapitso ny conseil des ministres et des chefs de région zay taritin'ny président mazava ho azy fa ao zany ny arbitrage sy ny décision momba ny budget.
dikan'izay zany hoe efa ho alefa zany amin'ny lafiny institutionnel koa fanovana ary tsy afaka enenao hoe androany le izy ny apetraka dia hoe afaka ray volana dia fa misy transfert tsy moramora io le transfert tsy moramora io no mahatonga an'le izy hoe misy impôt tsy maintsy hipetraka misy karazana ohatra fotsiny zao ao anatina fokotany eny raha anaty fokotany hoe ny président fokotany eny mahafantatra hoe ianina secteur informel ianina secteur formel fa mitsara zavantsika dia zao tsika zany rehefa miresaka hoe élargissement ny assiette fiscale ohatran'izay manko zany le resaka dia hoe iady tsika amin'ny secteur informel ahoana moa ny idivana amin'le secteur informel nefa ny ray apatelon'ny vahoaka tsy manana état civil akory dia mazava ho azy tsy manana kara-panondro izy rehefa feno 20 taona malagasy ray amin'ny telo be debe ne zany asa raha azonareo zany isa salanisy zany ny zava-misy androany ka le tsika rehefa miresaka hoe ady amin'ny secteur informel tsy maintsy ao nivon'ny fokotany no ametrahana an'io tsy moramora le izy eny misy zavatra tsy logika ny politika atsika raha raisitsika zao ny recensement général natao teo recensement général on a dépensé efa tsy lavitra ny 40 millions de dollars dia nanao koa tsika nefa recensement ny électeur zay nandanina tsy lavitra ny 10 millions de dollars raha jerevana zany ny totalin'izay 50 millions de dollars raha nanao nefa tsika opération carte d'identité biométrique au niveau national on n'aurait même pas dépensé 25 à 30 millions de dollars fa choix io nanao choix politique tsika zay tsy logika mihitsiny zany le choix atsika satria le recensement général ny population tsy le recensement ny électeur tsy logika mihitsiny hoe ahoana moa nandanitsika vola ohatran'izay fa vola dala topoka izy ty misy choix zany en fin de compte tsy mazava zany ny fomba fioriententsika rehefa manao an'le izy satria mila fantatra eny le vahoaka misy malety eny natao opération tany Nigéria hoe ny tany nisy BDB le malety fa 5000 am'ireo malety reo fotsiny dia avy tahtsika manao le recensement en moins de 3-4 mois au niveau en population gasy fa le izy ny choix atsika zany tsy mazava foana hoe inona miguide an'le choix atsika ka le izy zany amin'ny lafiny resaka hoe fampandrosoana hoe tsy maintsy aloha ampidirina aloha reo malagasy ivelany raha fampanjakana reo ho an'ny fanjakana fohy be ne rehefa tsy manana état civil anao dia tsy olombelona sanatrian'izany io le hoe zanakindrema ozy rytama ka le izy ny tiako apetraka zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia zavatra tsotra hoe itsika zany itsika tokony ho azotsika tsara hoe mazava ho azy misy changement de système de paradigme misy zavatra maro zany tsy maintsy iova ary mila famezan-tanana anao an'le izy hoe miainga vet marina ane ny teneninao misy fokotany tsy viable etc fa ina moa tsy mahaviable an'le fokotany tsy ny resaka production ane ny zavatra misy ane misy orinasa A aty amin'ny territoire A misy azy manao production izy ary amin'ny territoire B sy C fa akoatra ny ristourne le territoire B C tsy mahazo mihitsiny par rapport amin'ny impôt sur le revenu ohatra ny fokotany rehefa miresakytsika ristourne sy rehefa miresaka tsika ristourne sy redevance ny tsara fantatsika ane au niveau les communes rurales ahoana mifandehan'le resaka ristourne sy redevance les chef lieu ny commune rurale mazo an'le financement amin'le redevance sy ristourne fa le fokotany de production tsy mahazo na ariary ary valable zany amin'ny resaka code minier ny fokotany de production ne tsy mahazo dia zany anefa mila correction satria le arena mivoaka avy eo amin'le fokotany fa izy tsy mahazo ny tsara fantatsika ane moyenne lakiray fantatrareo ve fa moyenne lakiray ao anatina commune rurale entre amin'ny fokotany distance na fokotany alakiroa au niveau en extrême il y a minimum 20 km 25 km ao anatina commune rurale alakiray ny distance misy entre ny fokotany opposé alakiroa zany rehetrarehetra zany ane problématique dikan'izay zany hoe le fokotany tena mamokatra nefa tsy mahazo ininona ao anatin'le ristourne ao anatin'le redevance encore moins ao anatin'ny impôt zay alohan'le orinasa zany rehetrarehetra zany mila correction mila amboarina zany rapitso
satria zany mahatonga le mitanila amin'izao fotoana zao a ny resaka hoe ny famokarana eto Madagasikara any ane le enjeu e zany rehetrarehetra zany tiako tenenina zavatra tsotra mila zany resaka teknika le izy mialatsina zany fa hoe mety sarotra ho an'ny olona mahazo le izy fa ny problème Madagasikara anie misy mise en place aloha ana processus technique tsy maintsy apetraka satria zany rehetrarehetra zany mila nouvelle politique fiscale afana manao correction rehetra mahatonga le frustration misy any amin'ny zone de production rehetra ny politique atsika kapobeny koa misy tsy logique satria afaka eritreretina tsara ane hoe ny au plateau Madagasikara hoe spécialisé na amin'ny resaka valeur ajoutée spécialisé na amin'ny resaka finance spécialisé na amin'ny resaka informatique dia ny périphérie normalement tokony misy ny industrie lourde ohatrany ny textile sy ny karazany tsy logique ane en termes de production hoe aty atana misy resaka textile nefa normalement textile tokony akaiky naporo raha tiatsika hoe hidina zany tsika en termes de compétitivité mais tout ça nécessite une nouvelle stratégie satria au niveau antana ohatra zao hoe fantanina petraka aminareo fa maninona moa vatosoa Madagasikara mila alefa any Thaïlande mila alefa any Maurice mila alefa any amin'ny tany hafa zay vao misy valeur ajoutée fa maninona gamotsika gasy tsy afaka anao an'le izy fa maninona moa le izy tsy vitatsika teo toerana dikan'izany hoe zany rehetrarehetra zany mila petraka tsara ny stratégie zany ane tsy mila bailleur zany fa resaka stratégie organisation ary malatsina amin'ny système éducation enao moa no resaka an'le bailleur nisan'le fanontaniana voalohany hoe mbola zakatsika ve le trosa sa tsy dia mbola nisy kely koa hoe droite sa gauche ny map dia avy eo moa nisy an'le resaka finance syndicat ngambany amina fotoana fohifohy satria nytenen'ny responsable teo mbola no deuxième tour tsika amin'le fanontaniana fa fanontaniana telo fotsiny tena atao fohy ny hoe zakatsika sa tsy zakatsika ny trosa efa nisy nitsidika ihany teo tamin'nisy fanazavana teo aloha hoe ny zavatra mila priorité zany ny any amin'ny hoe productif fa tsy zavatra tsy andeha namokatra ka raha mamokatra le izy misy priorité afahana amin'ny mampiditra misy fidiram-bola zany avy amin'izy donc afatatsika tsara ihany koa fa ny fahaizana amin'ny fampiraharaha mpamatsy vola président Ravalomanana tamin'ny fotoan'androny na vita namafa ny trosa tadiditsika tsara angamba zay zavatra zay ary inona ny tsy antony tsy ahafahantsika manao négociation indray ahafahana mamafa ny trosa zay misy fahaizana mifampiraharaha amin'ny any ivelany zany no anisan'ny zava-dehibe anankiray sy ny fitokisana izay zava-dehibe ka mila olona afaka mifampiraharaha sy tokisany ny any ivelany akavisa akavanana ny fampandrosoana angambany misy akavisa misy akavanana misy ay ny atsika dia mamokatra isika raha amin'ny afiny hoe famokarana zany libéral ozy izy nareo angambany fa atsika koa mijery ny lafiny sosialy akavia angamba zay donc inona ny azo lazay akavia tsika akavanana ay zay fanitenenanareo azy ara zany ngambanytsika kan'le fanontaniana anankitelo dia le rangahy tsy farany indrindra efa nanangatanana efa ela be dia mba asitsika vehivavy angamban'le vehivavy eo amin'ny centre eo dia ngamban'le vehivavy dia ianao mitsangana satria mba nitsangana ianao efatra zay ihany misaotra Jules Randriamaolson syndicaliste mpanao politique nisy zavatra voalaza ny Andriamato Serge Zafimahova teo zay verina fa goavana be raha fijeriko azy ary anisany andrasan'ny voaka malagasy dia le hoe banky malagasy miaingy amin'ny poste izy teo raha tsy diso indrindraindrindra ny mpandraraha malagasy dia veriko fa miandrandrana zay zavatra zay mihitsiny satria na ny mpandraraha efa amperinasy zany na ny tanora zay manana projet ka tia hanatanteraka orinasa satria fatatsika fa eto a Madagasikara dia
banky primaire dia any vahiny daholo afina amitsika ny fahasairana mpandrara malagasy fahazaona vola am'ireny banky reny ka miangavo zay Andriamatoa Serge Zafmaova sao dia mba azonao vela belarina bebe kokoa manahoana moa ny fipetran'izay banky malagasy miaingy amin'ny poste malagasy zay misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Salama tompoko. Anila Voloniana, 13e promotion au LTP. Naverimberina rehetra kely mikasika famokarana production zany raha voahiditra amin'izay production zay tsy maintsy misy condition maromaro takina anisan'izay ny resaka énergie dia mba tiako raha mba velabelarina kely hoe inona le politika énergétique an'le MAP 2 saotra. Madame Andremerso Lalanirine, conseillère technique du groupe PRE, c'est-à-dire l'ensemble d'entreprises de multimédia, médias numériques et traditionnels comme Express, Aura et Business, essentiel. Et puis nous avons aussi une imprimerie. Donc le PDG, c'est Monsieur Razapndrapai Edgar. Comme remarque donc, j'avais travaillé au Rwanda autrefois. Et après, alors, Rwanda, ils ont mené une forte stratégie de décentralisation, mais vraiment par rapport à ce qu'on a fait à Madagascar. Donc, je parle même de décentralisation effective. Donc, on a fait une grande réforme, voire une refondation même de Rwanda. Et ça fait depuis longtemps, depuis 58 ans, qu'on parle toujours de décentralisation à Madagascar. Et je crois aussi qu'on avait fait une approche Fouktane à la fin vers 2007. Et je crois qu'au niveau du LIM, donc il y avait une formation des chefs Fouktane. Et aujourd'hui, on rencontre toujours des problèmes. Et je me demande la question, on se demande la question, est-ce que la décentralisation qu'on est en train de déployer, et puis qu'on change souvent de nom, PN2D, je ne sais pas quoi, une pléthore de vocabulaire de décentralisation, est-ce qu'on sent que ça touche vraiment la population de base? Et avec 18 241 Fouktane et notre superficie, est-ce qu'il est temps encore de parler de décentralisation? Et je me pose la question qu'avec une petite superficie de Rwanda, il y a beaucoup de Malgaches qui travaillent là-bas, et ce sont des Malgaches qui ont fait la refondation, même si on ne dit pas le mot. Pourquoi on ne réussit pas à Madagascar avec 50 années d'expérience? Et je crois qu'il faut vraiment capitaliser, voir très bien qu'est-ce que ça veut dire décentralisation et aller progressivement vers la refondation, c'est-à-dire l'effectivité de la prise de responsabilité. La minute est dépassée, et de pouvoir par les Fouktane. Merci. Oui, merci. Donc la dernière question du public. Itony anarako mpahandro sakafo sy mpanao mofomamy nohony zay misolo tena ny vahoaka madinika zany nohony zay tsy manatrano zay mangetahety zay tsy mananasy zay tsy manana rehetrarehetra inona ny solution rapide tena rapide entinareo fa efa tady boka amin'ny malagasy. Saotra tompoko vola Pascal angamba fanontaniana farany. Ny anangamba ny ataoko hoe marana ny fanampin'ny adevitra moa no tena tokony natao e fa lasa tsy tena afaka ny adevitra tsara tsika betsaka ihany ny teboka tokony ny adina hevitra tao anatin'ilay loha hevitra hoe relance économique quel programme pour Madagascar fa tsy maintsy mandray anjara ihany tsika manisy aina n'le adevitra fanontaniana anakiroa angambany iainga tamin'le fandarana ray teboka anakiroa ka
am'le point anankifolo anatin'ity le hoe fandarana asan'ny candidat Ravalomanana ty manifesto eny amin'ny point voalohany le hoe amerina fandriampahalemana manahoana ny fifandraisan'ny Andriamatoa Ravalomanana sy ny antsoina hoe miaramila satria nyreprochena tamin'izay izy tsy nanana fifandraisana na ratsy fifandraisana tamin'ny miaramila antony ny alany teo amin'ny fitondrana. Ny anankiray faharoa le any amin'ny teboka fahafolo anatsara ny fifandraisana amin'ny fiaramiasa amin'ny mpiara-miombinantoka fanontaniako tahak'izay ihany koa ny voatra ve ny na inona ny assurance fa ny voatra izay le fiarahana miaraka amin'ireo le partenaire na nationaux na internationaux misy kely toy ohatran'izao le izy hoe somary nitodika kokoa nakany amin'ireo firenena amin'ny teny anglisy Andriamatoa Ravalomanana ninninona ho tenenina dia nanana diatanina tao anatin'ny fialany teo amin'ny fitondrana ny frantsay niova ve ny fifandraisany tamin'ny frantsay lasa ohatrany ahoana le paikady iarahany miasa amin'ny miaramila sy ny frantsay raha fehezina le fanontaniana sotra tompoko. Kasika miaramila zao fotsiny angamba ny amaliko azy ny colonel Djosso zay ancien RESEP sy ancien REGAP garde présidentielle ny filoha Didier Ratsiraka zay tratra babo tany akaikin'ny Brickaville ary Atsapanana Ranomafana hoe io oloha niaraka ny sakafo tamin'ny colonel Ben Laden 12 minitra alohana faty ny colonel Ben Laden tratra babo izy tratrany zanadambo tokony hoe ho petahanjala izy amin'ny telo maraina fa afaka niporitsaka izy tamin'ny ray maraina olo zany victime 2002 zany resahanao zany io olo akehitriny mitarika ny comité de soutien miaraka amin'ny filoha Ravalomanana le izy zao ny teniko le politique dynamique fa tsy statique ny colonel Charles zay anisan'ny etsiketsika tamin'ny 2009 efa miresaka amin'ny président Ravalomanana ry Kotity efa miresaka amin'ny président Ravalomanana le izy angamba azatsika indray mieritreritra prihatra afo amin'ny resaka ohatran'izay satria efa lany andro zany araka le niteneniko hoe nisy ny fahadisoana mety mitranga dia matoa izy amin'izao fotoana izao raha anareo mahita ny miaramila d'ouverture hoe miaradia aminy manahirana manko mbola misy miaramila maromaro any exercice fa anisan'izany miaramila niaraka tamin'ny général Fidy zay voatery nitsoka-ponenana teto Madagasikara zay miaradia amin'izao fotoana izao amin'ny président Ravalomanana fa zany mbola any exercice zany olona rehetra zany ka le izy angamba aza mameritreritra piditra hoe afo mikasika hoe miaramila zao hoe matahotra miaramila côté matahotra n'izao hoe efa lany andro zany resaka zany raha mikasika amin'ny filoha Ravalomanana sy ny fifandraisany amin'ny miaramila za sery zazafo maova miteny anareo an'izany ny fifandraisana amin'ny frantsay araka le nresahako taminareo teo dynamique amin'ny politique fa tsy statique hoe raha omaly mety saminy ataontsika hoe fampiaya teny androany efa miova ny rara satria saminy efa naka expérience na ny filoha Ravalomanana na ny zareo frantsay ny frantsay koa ny azadino fa président Tanora mitondra azy ankehitriny tsy mitovy zany amin'ilay fifandraisana teo aloha tamin'ilay réseau ataontsika hoe France Afrique mety misy France Afrique forme vaovao le izy fa ataontsika hoe tanora kokoa le ao amin'ny lafina ray économique no fomba fijeriny zareo azy ka le izy angamba amin'izay lafin'izay mipetraka dia valiko farany dia rehefa avy eo ny namana mety andray fa afaka miverina ihany naona ozy ianao ny vahoaka marina ane zany azadino ane fa ny crise 7 ka hatraty amin'ny 3 sy 4 azafady ka hatramin'ny
3 sy 4 arivo nanome à peu près 380 000 chômeurs fantatry ny syndicat zany amreo mbola vao ny atsasany tafiditra miasa ary am'le atsasany miasa ary ao anatina sous emploi ny tiako resahana zany zay mahatonga atsika hoe marina fa ho ampitsika ny investisseurs directs nationaux fa tsika mbola tsy afaka hiala aloha akehitriny amin'ny investisseurs directs étrangers aleo azava zany zay lafin'izay satria am'le famoronana asa zany tsy maintsy misokatra amin'ny any ivelany Madagasikara fa tsy azotsika atao fa zao fotsiny anefa le izy kosa raha misokatra ary tsika amin'ny investisseurs directs étrangers oka kosa tsy manjorom-bala amin'ny lafin'ny fiscalité sy amin'ny lafin'ny taux de crédit bancaire ny investisseurs directs nationaux satria amin'izao fotoana zao tsika lasa tompo mangatakatiny eto Madagasikara satria raha hoe évasion fiscale la fijeritsika azy avaty optimisation fiscale la fijery l'investisseur étranger raha ohatra fotsiny zao resaka ny secteur mine ny sous-traitance on n'est pas sur le même pied d'égalité satria afaka répercutena amin'ny investisseur direct étranger ny avantage azony ambaty visy QMM nefa le izy tsy répercutable les avantages aty amin'ny investisseurs directs nationaux zay ny zava-misy dia tsika zany lasa tompo mangatakatiny ary eo efa nisy resaka natao tamin'ny tompona andraikitra ambaty vy fa mivaly teniny dia zao le problème ane ozy mifanjakana rony tsy miary ny entreprise gasy zay ny zava-misy ka le izy zaretsaretra zany ilaina correction ao anatin'le izy satria lasa tompo mangatakatiny tsika ao anatin'ny processus misy ka tsy maintsy à travers une création d'emploi aloha zany dikan'izany hoe mila investisseur direct étranger ary ny investisseur efa eto amintsika zany atao zay ataontsika hoe andaminana azy fa tsy hoe kidnappena isaky ny 2 minitra ry zareo raha kidnappena isaky ny 2 minitra ry zareo inona moa zany stabilité en termes d'investissement zay zavatra zay mila lamina mila petraka ary ao anatin'le conseil national de réconciliation zay ny tsara fantatrareo ho izy koa solotena ny vahiny roroa avy isaky ny communauté étrangère satria mila dinihana amin'izay hoe ahoana ny fiarahamonitsika miaraka amreo vahiny reo nefa misy lasa teratany malagasy ohatra ny teratany malagasy lasa teratany vahiny any ivelany dia le izy tsy maintsy jerevantsika ny fandaminana anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany satria rehefa misy ny droit misy ny devoir koa zay le izy zany hoe rehefa intégré azy tsika misy koa adidiny tsy maintsy atao ho an'ny firenena zay nandray azy zay zany ny resaka momba an'izay lafin'izay ny resaka syndicat mbola tsy nivakiko le document fa fatapatatsika ena nefa le problème syndical fa zao ne zany le izy misy fifandraisana ihany io am'le firenetsika amin'ny akapobeany dikan'izay hoe tsy maintsy manodina aloha tsika le famokarana dia rehefa avy eo tsy maintsy mba mizara mivokatry ny famokarana ny orinasa za miteny aminareo ivoaka kely am'le resaka syndicat nisy zavatra napalahelo ane nitranga tany Maurice ohatra ahoana moa mba orinasa gasy ray tokana i Gastropizza orinasa gasy ray tokana tany Maurice ny BOI ny équivalent d'IBM eto Madagasikara zany nanasa azy makany inona ny zavatra mitranga nataony opérateur tsy ny fanjakana mauricianina fa ny opérateur mauricianina nanao toetra tsy zaka tamin'ny mbinina zay tompony Andriamatobinina zay tompony Gastropizza dia menacena mihitsiny izy afaka manontany azy nareo fa opérateur 12 dont opérateur sur la place de Tana raha za mihitsiny tamin'izany fotoana zany nidiky daholo ny orinasandreo opérateur ao dia lasa aloha baka ny Maurice gasy ray tokana ve tereny zareo zany mbinina hoe à 51% tsy maintsy zareo mauricianina dia 49 ny mbinina nefa izy nanao ny investissement zany ve dia rariny satria malemy loatra diso malemy ny fanjakana gasy fa io etsakatsahany io everinay fa filora valimanana indray dia ampitraka ny lohantsika amin'izay lafin'izay ka ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany nitiako resahana hoe le fiara-miasa zany au niveau ny île de l'Océan Indien oka ifanaja ahoana moa vary mitovy samy tsipala opérateur samy miasa ny sakay akadin'ody sakay
hoe any manko zao efa feny réunionnais miverina any rehefa ny réunionnais manao exportation le vary makany la réunion miditra tsisy problème rehefa malagasy misy barrage phytosanitaire inona natsony zany ve natao hoe coopération régionale miala tsiny ako zany aloha de tsy ho izy tsony ary tsy maintsy misy correction ka le izy zany rehetrarehetra zany mila tsy maintsy alamina mila fanjakana matanjaka zay zany tiako hazava ao anatin'le izy ny fanontaniana farany angamba dia momba le énergie ny ranabavitasy le énergie ilaina io amin'ny famokarana marina zay raha tsy afaka misy ny énergie zay ny manahirana atsika amin'izao fotoana zao ny vidiny sady midangana no sady tsy misy tsy ampy dikan'izay efa ao anatin'ny paikadiny hoe ahoana ny anampitomboana ny production na énergie sy ny anamorana ny vidin'izany énergie zany ny paikady ao anatin'izay ny fampiasana ny angovo misy eto toerana ny eo ny hydro ny rano ny masoandro ny rivotra eo ihany koa ny charbon azy ananatsika eto toerana valoriseny zany ahafahana mamokatra énergie ny ny paikady ao anatin'izany ihany koa dia ny fiaraha-miasa amin'ny partenaire privé sy public ahafahana manome mampitombo sy manapidina mampitombo ny vokatra sy mampidina ny vidiny ka izay zany ny fiaraha-miasa sy ny partenariat amin'ny public sy privé zay miampy ny ihany koa fitrandrahana amin'ny programme misy fanampiana any ivelany zay misy ohatra zany hoe fanampian'ny union européenne ohatra ny amin'ny lafiny énergie betsaka mihitsy zany fanjaratsika mitrandraka zany hoe ahatonga zany ho effectif eto toerana zay angamba ny amaliko ny terinao teo kasika ny poste angamba le nisy fanontaniana kely momba ny resaka le hoe banque hoe tsy maintsy zany anie hitanareo zao ohatra nisy zao financement azotsika tany amin'ny CBI tany amin'ny conférence des bailleurs et des investisseurs misy 330 millions de dollars azotsika hoe ho an'ny secteur privé malagasy 330 millions de dollars raha ohatra fotsiny anie ohatra zany ty raisiko ty raha ohatra fotsiny io 330 millions de dollars io divisetsika par 22 mamay à peu près 15 millions de dollars afaka atao tsara anatina société financière de capital risque firy zao société financière de capital risque eto Madagascar roa Sonapar sy Fiaro ils ont à peu près chacun un portefeuille de 2 millions de dollars ça fait zany 4 millions de dollars asa raha azonareo an-tsaina hoe zany 15 millions de dollars par région zany somary misimisy comment fonctionne une société financière de capital risque miditra izy par minoritaire anatin'le entreprise dia manao izy rehefa avy eo avance en compte courant iny anie afaka bloquena le avance en compte courant BDB anie za tsy hanonona fa BDB ny orinasa teto ny exploité an'izay système zay tsy namerim-bola koa rehefa avy eo taty amin'le Sonapar sy Fiaro zany zava-misy daholo zany ka le izy ny fipetraky le izy on peut aller sur des taux de 5% etc dia eo justement fameno rehefa avy eo amin'le banque les banques rehefa avy eo tsy nisy firenena lakiray nandroso tsy manana banque nationale mba tediavinareo hoe le firenena tsy tononona hoe Thaïlande zao hoe Rwanda etc manana banque Maurice etc manana banque nationale daholo anie tsika rery mieritreritra androso tsika malagasy manko manampahaizana loatra angamba mieritreritra androso tsy manana banque nationale ka le izy banque-ny olona tonga aty anie nampiny teratany aloha ahafahan'ny teratany manodina ny volany aty amintsika ka zany rehetrarehetra zany mila zany toetsaina vaovao fa le tsika le esprit de coloniser intellectuellement amin'ny lafiny hoe les paupérisation antsika ty mangataka ty hoe na fanjakana na fiarahamonim-pirenena mpangataka daholo tsika menakavy fa ngatsika taranaka androso ka le izy zany hoe nitiako resahana zany hoe any anie zany le problème ady tsy maintsy ataotsika zany fialana amin'ny fahantrana dia mifamokarana afahantsika mamokatra misy ny lalam-bola afahantsika malagasy mivelatra zany tsy maintsy atao ka le izy ny mécanisme hipetraka arapitso zany dia anoanana malagasy hoe ife ny famokarana misy eto Madagasikara manomboka any amin'ny artisanat kely io hatrany amin'ny orinasa le bebe any kokoa fa tsika zany tsy tokony vahiny eto amin'ity tanitsika ty
fa tokony toanana am'izay zany ny famokarana ny za zany tsy hita amin'ny lafiny teknika fa io misy lafiny teknika be deabe fa nytiako resahana zany hoe ny fipetraky le izy a ny tsara zavantsika fotsiny a hoe tsy maintsy atao a zay ahafahantsika mamokatra ary zay famokaran'izay manomboka ny amin'ny zavatra kely io manomboka amin'le mpanjaitra kely ary io a hatrany amina orinasa lehibe reo avy eo rapitso izy mety manana usine am'izay izy a mety mampiasa 3000 personnes zany le malagasy mety nanomboka tary amin'ny mpanjaitra kely ary amin'ny sisiny ary izy a fa rehefa vitsara zany mila accompagnement va ty amin'ny fanjakana eo le zany le mécanisme zay mécanisme zay tsy maintsy ezahana ho apetraka rapitso sotra tompoko efa adiny resy fefana latsaka kely teo ny adihevitrytsika androany ngamba ny anome fitenenana farany ihany amin'ny débattant sasany ilova Rabarakotondravony fa misy teny farany. Oui, misaotra ny Olivia dia naheny efa nandeha ny premier tour asytsika raha hanao deuxième tour na tsy fa naheny ihany a hoe ohatrohatry ny ahoana les programmes na dia les programmes ny 25 na dia tsy tena afa-po tanteraka ary satria na dia efa nisy aza ny ezaka lehibe a mbola tsy tena fantatro mbola tsy fantatro foana hoe inona le tena frehana idéologique avisa havanana eo le aspect hoe libéral social fa rehefa avy eo mbola fanontaniana ihany hoe raha libéral ianao dia ohatry ny ahoana ary ny endriky ny etra ho alaina ohatry ny ahoana ny alaina ho an'ny mpamokatra madinika ho an'ny mpamokatra lehibe dia hanao ahoana ny vola miditra eo amin'ny fanjakana rehefa avy eo ahafahana manatotosa an'le programme social rehetra fa mahazatra antsika ary zay ny anisan'ny zavatra hitako hoe ohatran'ny mampalahelo zay moa hitovizan'ny candidat rehetra zay ny ezahako noenoina nandritra ny hatramin'ny propagande ny premier tour hiezaka ihany koa ny haino raha totsika misy deuxième tour ao anatina populisme tsika zany hoe tsika nitarika an'le izy amin'izao fotoan'izao manaraka tsika daholo aloha izy zao tontolo zao dia tsy fantatra hoe voalohany ve tsika tamin'izay fa tsika tao anatin'le populisme dia mijanona ao anatin'le populisme dia nefa zay le populisme zay no mamboly an'le fangatahana isaky mihetsika dia ny fanontaniana rehefa avy eo lasa hoe nony zay inona ny vahaolana farany nony zay inona ny vahaolana aingakaingana eo eo zay moa ny zava-misy dia zay zany aloha no safiditsika Pascal ia misaotra ia manapitra misaorana ho an'ny mpiara miresaka rehetrarehetra tsy tena afaka mivalapatra satria fohifohy ihany koa ny fotoana ny ana aloha ny nanaitra n'androany ataoko hoe araka ny tenin'Andriamatoa Zafimahova Serge teo hoe rehefa misy zavatra tsara koa dia isaorany hoe nyteny Andriamatoa Ravalomanana hoe maro ireo lalana azony nahitsy tamin'ny fotoanany tantanany hatramina OLTP1 zay vao nahita ny clan n'Andriamatoa Ravalomanana aloha nanatrika devitra tahaka zao ataoko hoe efa fiovana ve zay efa zava-dehibe ataoko hoe ngeza satria nikarakara devitra ho anina zavatra ohatry zao amina politika matetika ihany ny zahay fa ny alatsiny matetika ny clan lafy ako lafy avy any amin'ny Andriamatoa Ravalomanana dia veriko hoe rehefa mba mety dia mety ho anangambany satria tsy tena afaka ny adevitra tsara tamin'le loha hevitra androany dia angambany ataoko hoe zay ny amaranako amin'ny teniko hoe misaotra anareo nanaiky ny adevitra tamin'ity androany ity misaotra tompoko dia ny clan zany ny teny farany raha mbola misy teny farany aty zany la izy angamba nareo manko ohatrany hoe le théologie foana zany ny tena hoe tianareo hoe faritana dia ho fariparitatsika ihany le izy hoe le resaka droite gauche any aloha tsisy sens aty à Madagasikara zay aloha mifipetraky le izy fa raha faritatsika nefa le izy hoe tianareo tena hoe faritana fanakaikikaiky amina idéologie socio-libérale zany hoe misy politique sociale fa ao anatin'ny fifaninanana manaiky zany ny fifaninanana amin'ny maha olona fa tsy hanao collectivisme
mazava tsara zany hoe le fokotany apetraka tsy collectivisme fa zany akory tsy midika hoe tsy ho apetraka ny resaka mutuel ohatra tsy ho apetraka ny resaka hoe ny hoe fiaraha-miasany daolobe eny amin'ny resaka famokarana ohatra tsy zay mihitsy nydika le izy fa le izy le hoe everiko fa ny zavatra nytenenina teto tsy ho anatina populisme mihitsiny satria zay tsy nampanofinofo ianao miami ohatra ka le izy ny ampazava azy tsara dia hoe efa tapitra ilay ray minitra le miami nga manahirana anao tsy maninona zay fanaran'ny clan eo tsy maninona dia toiziko kely zany le izy satria nameny namana le famarana anazy avero keo le miami mampatahotra anao ka le izy zany ny zavatra ny tiako resahana zany dia zao hoe ny le ao anatin'le izy ny tena zava-dehibe ny tsika zany tsy maintsy mbola hoe raha mifotokevitra tilo ataoko hoe mifanakaiky le socio-libéral resahako zay hoe tsy maintsy atao zay ahafahan'ny daolobe mamokatra fa atao koa zay ahafahan'le olombelona lakiray mamokatra amin'ny maizy azy zany zay mahatonga amin'ny teny hoe hatrany amin'ny artisan kely anie tsy maintsy toanana hoe fa tsy hoe tsy maintsy le grand projet foana fa amin'ny projet lehibe koa tokony efa hiditra amin'izay koa projet lehibe malagasy fa tsy hoe tsika zany lasa tompo mangatakatiny fotsiny eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny zay ngamba le izy ka le izy ny ahafotsiny zany tiako tenenina hoe ny ahafahantsika mifeny akora misy eto Madagasikara zay nanisan'ny zava-dehibe koa rehefa miresaka tsika hoe énergie sy ny karazany hoe misy ny arena eto misy ny ressource naturelle eto tsy maintsy ataotsika zay ifezana an'io hoe ahafahantsika zany hoe maleo tena dikan'izany rehetrarehetra zany ny fianarana ny fahasalamana zany ny anisy amin'ny priorité ny candidat Ravalomanana satria tsy maintsy anatina ataotsika hoe vatana tomady ny ahafahana mianatra sy ny ahafahana mamokatra zay le fipetrany zay angamba mifehany dia tapitra eo angamba ny teniko efa tapitra manko le ray minitra efa tapitra le roa minitra raha service national efa nahazo taninareo fa ny teny kely fahany angamba dia fisaorana anareo nikarakara nyty ady hevitra androany ty na fifanankalozakevitra fa tsisy ady teo dia miaraban'reto 14e promotion reto amin'ny dingana vitany dia tongava amin'ny lavitra indrindra zay angamba sotra misaotra betsaka tapitra eto moa zany ny ady hevitra misaotra betsaka monsieur Serge Joseph Maovy misaotra betsaka monsieur Jimmy Ramiandson madame Lovasoa Rabah Rakotondravony monsieur Pascal Rassone ny ady hevitra moa ny tapitra fa ny lanonana mbola mitohy dia averiko amin'ny maître de cérémonie fitenenana. Merci beaucoup d'abord à la modératrice Olivia Razierson et bien sûr aux panélistes, M. Zafanouv, M. Remianson, Mme Louvarabarakotundravoun, M. Pascal Rassone. C'est vrai qu'il y a peut-être encore des frustrations parmi vous pour des questions que vous aurez aimé poser ou pour des explications que vous aurez encore aimé entendre, mais nous rappelons quand même qu'aujourd'hui, c'est la journée ou la soirée de la 14e promotion, c'est la sortie de la 14e promotion et cette cérémonie doit se continuer et c'est quand même leur soirée. Ils ne sont pas eux-mêmes très étrangers à ces genres de soirées. Ils ont eu, durant la formation, ces genres de rencontres avec des personnalités politiques ou aussi du monde économique ou autres ont lieu durant les sessions. Et ce que j'en ai dire aussi, oui, par rapport au débat d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une nouvelle forme que nous avons donnée à la sortie de promotion. Nous répétons que nous avons donc, comme vous avez tous, nous avons dû changer le thème vu à cause de l'absence de l'autre partie, mais que, et je répète ici, l'offre faite par Monsieur Marco Schneider, représentant de la Fondation, que s'ils le désirent, nous leur offrons aussi l'occasion de faire un débat similaire avec aussi les OLL typiens. Merci beaucoup encore. Et nous allons maintenant, oui, vous pouvez reprendre place, comme on dit. Oui.